Eto dia misy fitoriana vaovao izay indray ao an-damosin'ny tangalamena Zakariasy Patrick. Ity tangalamena ity moa dia voarohirohy noho ny famoahana vaovao ampabe-maso na ihany koa ny fitoriana ilay sinoa orinasa sinoa Mainland amin'ny ankapobeny. Raha nambaran'ny mpisolovava azy moa dia fitoriana izay napetraka ity orinasa Mainland ity no tena antony ity fitoriana faharoa ity. Taorian'ny fitoriana izay napetraky ny mpandrarara toe-karena izay voatonona tao anatin'ny valandresaka tamin'ny mpanao gazety izay notanterahana Andriamatoa Zakariasy Patrick teny amin'ny Colbert dia nametraka fitoriana ity tangalamena ity ihany koa ny orinasa sinoa Mainland. Androany dia nisy ny fanajiajiana vaovao natao amin'ny mpitandro filaminana ny tangalamena Zakariasy Patrick teny amin'ny fonjana Tanimora araka ny nambaran'ny mpisolovavany. Misy fanadihadiana vaovao indray marina zany satria misy fitoriana nataony Mainland amin'izao fotoana izao. Dia izao za vao manomboka ny enquête ataon'ny gendarmerie ny Antananarivo avy atsa Mitory ka ao anatin'izay rehetrarehetra zany dia le filazahany Andriamatoa Patrick Zakariasy tany amin'ny conférence de presse nataony no hitoriany azy. Zay zany manana fanazavana satria izay fanazavana tokony hitanay amin'izay tany hoe vao marina dododolo zavatra resany ireny na antsona vavolombelona mihitsy na service mpanjakana zany na olona tsotra sy ny rehetrarehetra vonona itsangana daholo rehetrarehetra eo ka amin'izao fotoana izay vonona koa zay anatrika any zany enquête ataony gendarme zany. Araka nambaran'ny mpisolovava ny hatrano dia efa misy ny fangatahana famoahana vonjimaika ny tangalamena Zakariasy Patrick ary eo ampiandrasana amin'ny valo ny fianakaviana sy ny mpisolovava azy. Marina fa misy fangatahany zareo avy any Tomasina sy ny tangalamena rehetra sy ny olobe sy ireo olonakireo amin'izao fotoana izao hoe mamoahana ny Andriamatoa Zakariasy amin'ilay tsy fahasalamany sy le toerana misy anazy alohan'ilay 12 na mahita entsika rehetrarehetra iny nareo ngamba namoaka ny zavatra iny koa ka zay efa nametraka fangatahana liberté provisoire fa eo amin'ny valiny sisa nandrasanay anefa mbola misy moa ty enquête anankiray ty dia hitantsika izay toiny io. Araka ny fanazavan'ny mpisolovava azy dia marary ny taovam-pisefony tangalamena Zakariasy Patrick antony izay angatahan'izy ireo famoahana vonjimaika ity tangalamena ity izay mbola mikandra vonjimaika eny amin'ny fonjana Tanimora nanomboka amin'ny volana Novambra lasa teo.